Arak'izany dia androany ny andro faharoa tamin'ity hetsika Azia andiany faharoa karakarain'ny agence première ligne ity. Afapo tanteraka arak'izany ny mpikarakara tamin'ity hetsika ity tao anatin'izay androandro nisin'ny hetsika izay no ireo olona tonga marobe mitsidika ny toerana. Anisany songadina raha-pitso maraina ihany koa ny ady hevitra ho tanterahana mikasika ny zone économique spéciale. Fanazavana miaraka amin'ny Claudia Rasolson. Fête de famille zay satria maly tena tonga marobe zany ro manapahefany rehetrarehetra anatika le cérémonie inaugurale indrindrindra son excellence docteur Koulou Roger filam-pirenena lasa misina dia aty misy Azia dikan'izany ty anazy ity de semaine de l'Asie afaka milaza hoe fa semaine de l'Asie zavatra anankiray koa miezaka mihitsy zay manaparitaka invitation gratuite zay aria afahany ny daolobe afaka mitsidika mijery inona zany foire internationale izany de maly tena voalohany mihitsy nefa efa presque roapolo taona zay manao événement nitoekarena voalohany mihitsy nahita olona be be olo zao zavatra afaka tenay koa rapisy maraina misy conférence mikasika ny zone économique spéciale asa raha tadidinareo filam-pirenena tamin'ny tombo tafarataonina de efa nanao annonce anao zone économique spéciale zay amtonaniaro sy antsirana de fanjakany zao miezaka hoe hoanazava ina zay zavatra leritseretana momba zay zone économique spéciale zay sady tsy maintsy mipetraka madio tsara zay fitivitanao momba zay zone économique spéciale zay move nefa rany zany misy tombontsoa ho an'ny vahoaka aloha olona rehetrarehetra afaka mametraka amin'ny fanotanina de mivalina fanjakana